Manao daholo tsika tompoko. Salama tsara. Eny ary afaka mitsangana ve? Tsangana kely ray minitra fotsiny. 10 seconde aza. Eny tompoko. Karaha tena faly tsika tonga eto amin'ity toerana ty dia hofahofa ny tanantsika. Tsy ho an'ilay olona akaikitsika, fa ho an'ilay nanasatsika. Tsy ho an'ilay mpitoriteny, fa ho an'ilay nanasa. Ilay nanasatsika. Manan-javatra omenantsika izy androany hariva Jesosy io. Alterantsika am-pifaliana ny fotoana androany hariva. Misaotra tompoko. Misaotra tsika rehetra afaka mipetraka tsika. Ambara ho marina. Zany ny fotokevitra izay arahantsika mandinika androany hariva. Raha ohatra nijerenareo le izy raha nisy namaky ny lohateny rehetrarehetra dia tonga dia efa nisy nahatsapa fa hiresaka ny amin'ny fanamarinana isika. Misy teny antsoina hoe fanamarinana. Tokony tsy hisy zany teny zany raha tsy nisy ny ota. Fa satria nisy ny ota dia misy ny fanamarinana. Satria misy ny tsy marina dia misy ny fanamarinana. Ny fanamarinana masy dia azo faritana le izy. Ka alohany hamakafakatsika ny fanamarinana ao anatin'ny Baiboly dia ho jerentsika ho inona moa zany no famaritana azo atao an'izany fanamarinana izany. Dia asa zay ho avoaka ny famaritana eo fa dia ho hitantsika eto le izy. Ka ampiatantsika azy ireo amin'ny ordinateur amoaka azy. Io zavatra hitantsika ao anatin'ny famaritana. Fanamarinana mira izao androany izao. Fa tsy raha piso. Isaina ho isan'ny marina. Ary ny zavatra fanao amin'ny marina no atao aminao, fa tsy ny zavatra tsy fanao amin'ny tsy marina. Ka raha ampidirina ponja ny olona manao tsy marina, ianao tsy ampidirina na dia nanao tsy marina azy, satria ianao isainao toy ny marina. Raha atao maty mandrakizay ny olona izay tsy marina, ianao kosa dia atao velona mandrakizay na tsy marina aza, satria isainao marina. Ary raha ohatra ka atao velona mandrakizay ny olona izay tsy marina, ianao atao voavotsy ary velona mandrakizay, satria isaina ho isan'ny marina na dia tsy marina aza. Dia izany ny famaritana ny fanamarinana izay tsara indrindra. Dia mipetraka ny fanontaniana androany hariva manao hoe inona moa no antony ilaitsika fanamarinana? Fa maninona isika no mila fanamarinana? Toko setiny voalohany izay rahantsika mahita dia ao amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany andiny fahatimy ambin'ny folo. Ary tsy hovakisika fotsiny ihany fa iarahantsika mijery ny tontolo-kevitra. Dia rehefa avy eo tsika hijery ny tenantsika hoe iza marina moa ianao raha ohatra ka afaka handà. Timoty voalohany, toko voalohany andiny fahatimy ambin'ny folo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany, toko voalohany andiny fahatimy ambin'ny folo. Dia hozy izy ny fanambarana mahatoky ka tokony hoekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny izaho no lohany. Mialatsiny fa tsy nitohiny eto amin'ny diketeny frantsay hitantsika eto amin'ny écran. Fa hozy izy ilay fanambarana na tsy nitohiny le izy hoe ary amin'ny reny izaho no lohany. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny izaho ny lohany. Dia zao zavatra ho atao. Iza ny manoratra? Aiza izy ny manoratra? Ho aniza ny soratra? Dia ho tazamintsika hoe ary ianao mba manahoana? Ka rehefa vakina ny andiny voalohany eo amin'ny toko voalohany dia hozy izy ny fanambarana manao hoe Paoly, apôstôly ny Kristy Jesosy, araka didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenatsika. Zany hoe tazana amin'ny andiny voalohany zany fa ny apôstôly Paoly no manoratra. Dia rehefa jerena hoe aiza izy ny manoratra dia tsy ho hita ao anatin'ny Baiboly fa hokarohana atao ny fikarohana rehetrarehetra any anatin'ny ampifandraisana daholo ny boky rehetrarehetra
ataony kronolojia rehetrarehetra dia tazana fa tany Efesosy ny apôstôly Paul no nanoratra. Ary avy any izy nandefa afatra ho an'ny fiangonana tany Korinto, miaraka amin'ny mpitarika ny fiangonana ao Korinto dia tsy iza tamin'izany fotoana zany fa i Timoty no mpitarika ny fiangonana. Dia nanoratra i Paul avy any Efesosy ho an'ny Timoty ary koa ho an'ny fiangonana. Dia eo ilay kortianina voalohany sy ny kortianina faharoa dia ny toe-zavatra manaitra dia izao: ny apôstôly Paul no manoratra dia ozy izy hoe tonga teto tany Kristy hamonjy ny mpanota dia ampilina izy hoe amin'ireny izaho ny lohany. Dia nefa io apôstôly Paul io ihany no miteny manao hoe voahongo niaraka tamin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana aho ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia rehefa jerena ny taratasy niaraka nalefa tamin'ny fotoan'andro, satria sady nandefa ho an'ny fiangonana izy kortianina voalohany no nandefa koa ho an'ny Timoty. Dia tazana ny fananarana marobe izay nataon'ity apôstôly ity. Dia gaga mamaky ny fanambarana dia ozy izy ahy manao hoe olona mitondra fananarana be toy izany, olona vaova toy izany, dia mbola mahasahy teny izy manao hoe ary amin'ireny mpanota reny izaho ny lohany. Dia izao ny vaovao lehibe ato any hariva, raha mahasahy teny ny apôstôly Paul fa izy ny lohany amin'ny mpanota dia mbola ratsy lavitra noho izany isika. Ka raha io mpanoratra io apôstôlin'Andriamanitra io nila fanamarinana amin'ny finoana ary ka izay ambarany mifanesa ao amin'ny soratra izay alefany, dia mila izany ihany koa ianao sy ny tenako izay ratsy noho io apôstôly io. Ry ava malala, tsisy olona tonga eto amin'ny toerana ty androany hariva ka afaka ilaza anao hoe tsy mila ny fanamarinana amin'ny finoana, fa mila amarinina isika satria samy olomeloko. Dia mitoy ny fanambarany soratra masina. Dia mipetraka ny fanontaniana manaraka: dia ahoana azy no ahafahana manamarina antsika? Oka azavany resaka fa Andriamanitra dia marina, ka tsy hisy fanambarana eto ilaza androany hariva manao hoe natao sinisinina ny ota, natao ohatrany hoe zavatra tsisy dikany, dia ianao zany lasa marina satria ny ota natao sinisinina, tsy ny raharaina natao ohatra zavatra tsisy dikany le izy. Dia tsy eto izay toe zavatra zay ao anatin'ilay Andriamanitra marina, satria ny ratsy dia ratsy ao anatreny ary ny tsara dia tsara, ny ota dia ota ary ny fahamarinana dia fahamarinana. Noho izany izay rehetra manambara fanamarinana mpinoana maimaim-poana tsisy vidiny, izany hoe nanaovana tsinotsinona na dinana lanja ny herin'ny ota, dia tsy ny fanamarinana barany Baiboly izany, fa ny fanamarinana barany Baiboly dia mitaky famaizana ny mpanota. Ary eo no tsy maintsy iarahantsika mibanjona ny antsoina hoe fanamarinana tena mifototra ao anatin'ny soratra masina. Ny fanamarinana mifototra ao anatin'ny soratra masina dia mitaky ny famaizana ny ota, tsy maintsy faizina ny mpanota, tsy maintsy faizina ny olona nanao tsy marina. Dia ahoana ny ifandraisan'ny fanamarinana amin'izany? Dia tsy haiko fa tsika efa nanao voady teny am-boalohany fa tsy hanao filôzofia sika eto, tsy hanao kabary politika, fa avelantsika ny Baiboly teny ampianatra, dia rahantsika izay ambarany Baiboly, dia nao arahana le izy dia ho hitantsika ao izay teneny. Dia ity ny fanambarana hitantsika voalohany, Romanina 8:24, rehefa nanambarany amin'ny mpanota ny eo amin'ny 8:24 izy nanao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy mendrika ny voninahitran'Andriamanitra. Dia ozy izy ny 8:24 manao hoe nefa amarinina maimaim-poan'izy noho ny famonjena izay ao amin'ny Kristy Jesosy tomposika. Alao vakiko le izy fa tsy mety na dia manadiny faingo azy sy tepoka mampaingo amin'ny soratra masina, ka dia alao vakino tsy atao tsenjery manjary mampianatra ratsy. Romanina 8:24 nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Araha tsara ny fanambarana,
raha ohatra izy niteny manao hoe nefa hamarinina maimaimpona dia nasinteboka teo dia zay ilay fanamarinana tsy mila famaizana amin'ny ota fa izy tsy niteny an'izany jereo tsara fa tsy niteny an'izany izy tsy niteny akory izy nanao hoe nefa hamarinina maimaimpona teboka no tsy niteny an'izany izy fa osy izy ny fanambaranana sy nitoy ilay izy hoe no ny fahasoavana avy amin'ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia io ilay jerentsika tamin'ny latsinainy fa misy karazana fifanakalozana atao eto takalo ara-barotra zany hoe misy takalo atao zany ny fahotanao natao amin'ny kôtiny Jesosy dia izy lasa niarany ny famaizana tenepo ny azo fijaliana fa ny fahamarinan'i Kristy kosa zay nihitatsika tamin'ny lasinainy hariva Hebreo toko faefatra ny andiny faefatra ambin'ny folo sy ny andiny fahadimy ambin'ny folo manao hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy afaka mitondra ny antsika fa izay efa nanaim-panahy tahaka amin'izako tamintsika tahaka atsika tamin'ny zavatra rehetra ihany kanefa tsy nanota zany hoe tsisy petina ota misy zany teo amin'ny Jesosy Kristy dia atakalina izy le kontiko misy an'le ota zay tsy maintsy faizina ny tenako lasa any amin'ny kôtiny Jesosy dia le fahamarinana ny tsisy petina nafindra dia amin'ny kontiko dia lasa zandray ny ohatrany hoe marina dia izy ohatrany hoe tsy marina dia izy ny faizina ka rehefa ny faizina Jesosy Kristy dia tsy tokony ho faizina tsony ianao fefansaina misany marina dia zay dia miambara eto efa marina ianao efa isainao marina ianao satria ny kontinao ambany ny kontinao misy famaizana misy ota nafindrany aminy dia efa ny faizina izy dia ny fahamarinany kosa afindra ny kontinao ny vaovao mahafaly ry ava malala androany hariva tsy fantatro ny anaran'ny banky any an-danitra fa ao anatin'izany banky izany dia azo ataony manao famindrana konty androany hariva ka ilay fahadisonao zay taky famaizananao dia afindra any amin'ny kôtiny Jesosy Kristy fa ny fahamarinan'i Kristy tsisy petina kosa afindra ao amin'ny kontinao dia lasa olo marina ianao satria efa ny faizina Jesosy Kristy zany ny fanambarany Romanina toko fahatelo ny andiny faefatra amby roapolo nefa amarinina maimaipoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy tsisy fanamarinana naviana azo atao raha tsy misy ary Jesosy Kristy maty vohomboko antsika teo ambony azo fijaliana foana ny fanamarinana rehefa tsy maty teo ambony azo fijaliana Jesosy ka ny toe zavatra seho teny Kalvary no fototsy ny aina atsika rehetrarehetra atrepoka hatrany amin'ny mandrakizay ary raha tsy nisy Kalvary ajanoko ny toriteny satria tsisy antony tokony hitoriana teny dia mitoy ny fanambarana zao tsika dia andeha ho any amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo efa hitatsika fa vakitsika fotsiny mba hafahana mijery tsara hoe zay tokoa zava-nisy ho atsika zay sy teto angamba tamin'ny latsinainy hariva Isaia toko fahatelo amby dimapolo Isaia toko fahatelo amby dimapolo irahantsika mamaky ny andiny fahatelo fa efatra dia mifarantsika amin'ny andiny fahatimy Isaia toko fahatelo amby dimapolo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahatimy irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahamiritsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy dia voalefina no ny fahadisoantsika ary torotoroina no ny helitsika ny fampizaliana anazy ahoantsika fihavanana no nanomelezana azy ary nitiakapoka taminy nasitranana asika isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny helitsika rehetra nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny helitsika rehetra zany hoe io le tiako nambara taminao manao hoe tsy tao zany le izy fa dezirenanao amin'ny anareo le izy vato amin'ny amiko ty misy dia zao io le ambarantsika teo hoe natao niatra taminy ianao no tokony ho faizina fa ny kontinao ianao le faizina ianao ratsy le faratsinao natao any amin'ny kontiny dia izy indray lasa ny faizina dia le fahamarinana tsisy petina natao amin'ny kontinao dia ianao indray lasa marina zany ny vaovao mahafaly Jesosy Kristy ry ava malala
no fototsy ny fanamarinana. Ary raha tsy misy Jesosy Kristy dia angamba ho ajany kokoa ny ana ny miseto aza, satria tsisy ilaina izany tsony. Dia afaka mijanona ianao miteny amin'ny dokotera manao hoe azanony ataovy tsy miseto intsony, ataovy tsisy fisefona intsony, fa tsisy dikany ny fiainana rehefa tsy eo Jesosy. Dia afindran'ilay izy. Dia amaran'ny apôstôly Paul rehefa avy eo tonga any amin'ny testamenta vaovao tsika. Efesianina toko faharoa ny andiny fahavalo. Efesianina toko faharoa ka ny andiny fahavalo sy ny fahasivy. Efesianina toko faharoa andiny fahavalo sy ny andiny fahasivy. Raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy dia zao ny fanambarany. Efesianina toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Fa fahasoavana ny namonjeny anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehareha. Tsy avy amin'ny pelerinasy fandrao izy irehareha. Tsy avy amin'ny famonoana omby zato anaovana fiantsoana vely fandrao izy mirehareha. Tsy avy amin'ny asa soatao fandrao izy irehareha. Dia ozy izy ny andiny fahasivy. Ny andiny fahasivy tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehareha. Andiny fahafolo fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ry hava malala, mazava dia mazava ny fanambarany soratra masina eto, fa ny fanamarinana azo sika, ny famonjena azo sika dia tsy avy amin'ny asa sekory, fa avy amin'ny Jesosy Kristy. Vokatry ilay fifanankalozana nambarako tamintsika teo. Ka diso ireo mieritreritra fa andehanao an'izao mba lasa olo marina. Ny zavatra ataonao dia tsy hanamarina anao naviana. Na inona ho ataonao, na ampizaly tena tahaka n'inona azy ianao, na ataonao maradratra aza ny tenanao, na hamono tena azy ianao, ho fanaovana ny tsara dia tsy hanamarina anao zany. Jesosy Kristy ihany manamarina. Ny fahamarinan'i Kristy nafindra ny fahamarinantsika, isaina fahamarinantsika, zay ihany manamarina. Dia rehefa fitinina reo toko anaky telo boky telo miarahantsika namaky teo reo karazana andiny be dia be reo, dia zao ny zavatra tazana. Dia ity le tiako tady ditsika rehetrarehetra misy, dia zao ny zavatra tazana. Fitinina zay rehetrarehetra zay hatrany amin'ny Romanina toko fahatelo andiny faefatra amin'ny roapolo, Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo andiny faefatra sy fahadimy sy fahaenina, Efesianina toko faharoa andiny fahavalo sy fahasivy. Dia reto ny tazana ao anatin'ny famotinana. Zao ny zavatra tazana. Dia andramanareo esorina ny anankiray dia sisy famonjena tsony, sisy fanamarinana tsony. Ny loharano ny famonjena dia ny fahasoavana. Io ny loharano. Ary raha tsisy ny fahasoavana, tsisy famonjena. Ny dikan'ilay fahasoavana dia zao fanomezana mena maimaipoana. Mety tsy niasa ianao, mety tsy voafito ho minisitra ianao. Eto a Fransy ho teneniko fa tsy any Madagasikara. Mety tsy ho voafito ho minisitra ianao, kanefa dia menanao ny 7,000 euro isam-bolana. Dia nefa ianao tsy ministra, dia menanao le izy. Ary tsy manao ny asan'ny ministra koa dia menanao izy isam-bolana. Dia tonga ao amin'ny kontinao ao amin'ny BNP Paribas sy ny caisse d'épargne io le izy isam-bolana. Kanefa ianao tsy ministra, ianao tsy voafity akory. Zany fahasoavana. Menanao maimaipoana nefa ianao tsy mendrika azo an'le izy. Famonjena maimaipoana, mena maimaipoana nefa isika tsy mendrika afonjena. Dia io fahasoavan'Andriamanitra io no loharanony famonjena. Zay ny tazana amin'ireo toko sy andiny hitantsika reo. Dia inona indray azy no fitaovana ampiasan'Andriamanitra anatanterahana an'izany famonjena amin'ny fahasoavana zany. Dia io hitantsika io le izy, ny rano Jesosy Kristy lasaka teny ambony azy fifaliana. Ny famaizana nampiarina tamin'i Jesosy Kristy zay tokony hampiarina amiko nefa nampiarina taminy. Dia io ny fitaovana ampiaratanan'Andriamanitra. Ary raha tsisy an'io fitaovana io dia tsisy dikany fahasoavana, ary tsisy famonjena na ray asa. Fa mba inona kosa ny fepetra? Dia io le izy io ambany io, ny finoana ny fepetra. Dia raha maso ny tenin'ny apôstôly Paul eo amin'ny Efesianina, fa tsy ny teny izy nanao hoe asa tsara ny fepetra, fa ozy izy hoe
fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy rehareha amin'ny finoana. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa te hipetraka izy eo amin'ny toerana ahafahana mandray ny famonjena, ny famelan-keloko, ny fanamarinana, dia ny toerana tokony hipetrahany dia toerana anankiray antsoina hoe finoana. Zany hoe manana ny finoana io zany dia raisina amin'ny finoana ilay izy, raisina amin'ny finoana ny famonjena. Toe-javatra mampalahelo nefa dia zao, betsaka dia betsaka amin'ireo izay mampianatra momba ny fivavahana ankehitriny no mitarika ny olona andeha handray an'ireo anankiroa ireo ny famonjena avy amin'ny fahasoavana avy amin'ny rano Jesosy Kristy, raisina amin'ny alalan'ny zavatra hafa fa tsy finoana. Dia tsara anareo no mitanisa fa be dia be loatra ilay izy ka dia tsy ho tany saiko sa kotsipy tsara fa mpitolo ny filasany tsara ka dia vela koa ilay izy fa dia hiantso anao andro any ariva manao hoe raiso amin'ny alalan'ny finoana ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fahasoavana amin'ny Jesosy Kristy, ny fanamarinana fa amin'ny alalan'ny finoana ihany. Io ihany ny fepetra tokana takian'Andriamanitra. Finoana dia rehefa mandray azy sika dia raisina amin'ny finoana dia voaray ilay izy. Reo famotinana averina zay mandeha loharano ny famonjena. Inona ilay izy? Fahasoavana. Fitaovana ampiasan'Andriamanitra hamonjena rano Jesosy Kristy. Ny fepetra takiana amin'ny olombelona ny finoana, tsy zavatra hafa koatran'izay. Reraka ianao raha andeha hiakatra eny akaratra mandady mandeha tongotra efatra satria ozy izy ianao hoe raha mampizaly tena toy izany ianao ka tonga eny akaratra afaka andro andro dia omen'Andriamanitra anao ny famonjena. La ny andro mandady miakatra eny akaratra foana fa tsy izy famonjena ho azy eo fa ny famonjena raisina maimay koa na amin'ny alalan'ny finoana. Zany miafatra ny soratra masina. Dia toy izantsika amin'ny fanontaniana, dia mba inona ny vokatra teraka izany rehetrarehetra izany ao fiainanao? Ary raha tsy valina izay fanontaniana izay dia anaonao foana isika. Ny antony dia zao, anaonao foana isika. Ay ovany ilay izy, ay efa teo ilay izy. Ya, inona ny vokatra atsika amin'ny alalan'izany fanamarinana izany? Raha tsara ny soratra masina hatreto fa betsaka ireo izay mampianatra fanamarinana amin'ny finoana, betsaka ireo izay mieritreritra fa no hamarinana amin'ny finoana no tsy nandray an'izany akory ary dia mamita tena, mamita tena, mamita tena. Ka isika sy hamita tena androany hariva fa hodinisika ny soratra masina. Teo jerentsika miangy avy ao anatin'ny soratra masina hoe azoko atao ve ny mahita karazana toe-zavatra ao amin'ny fiainako sy ny ao amin'ny fiainako milaza fa tena ny raisiko marina tamin'ny finoana ny fanamarinana avy amin'ny Kristy Jesosy. Ny toe-zavatra voalohany hita ao amin'ny Baiboly, valiteny voalohany dia ity fanambarana ity. Dia vao mijerena tovovavy mitsiky ny tenako dia faly ny atony dia zao, olona sambatra le zany mitsikitsiky zany faly ka avalao any izy hoany fa tsy izy no hamaly ny soratra masina, tsy ny sikitsiky no hamaly ny famonjena fa ny tenin'ny soratra masina no mamaly ny famonjena. Satsy zany zay mantsy le fahadisoana indraindray any amin'ny zavatra hafa nyjerena n'le fahamarinana eo amin'ny tsikitsikin-dra tovovavy kanefa tsy eo amin'ny tsikitsikin-dra tovovavy no misy ny fahamarinana fa ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andiny voalohany. Romanina toko fahavalo ny andiny voalohany. Romanina toko fahavalo ny andiny voalohany. Romanina toko fahavalo ka ny andiny voalohany raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina toko fahavalo ny andiny voalohany dia zao fanambarany soratra masina ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahoana moa no hanameloana olona marina? Fa izy ianao no hanameloko olona marina. Ianao anefa ny marina, iza no hanameloka anao. Dia hozy izy ianao tamiko hoe kazany tsy marina. Ianao rehefa avy nandray fanamarinana amin'ny finoana ka natao ny fifamofamondrana lasa any amin'ny Jesosy Kristy ny fahotana, any amin'ny kôtony ny fahadisoanao, ny fanameloana anao lasa ny akany.
dia ny fanafahamarinan'i Kristy lasa ho anao dia tsy misy fanameloana intsony, dia tsy meloka intsony ianao, dia laha ny andro izay hanameloka fa toizana ny lalana. Ny antony dia zao, isika resy lavitra fa efa tsy misy fanameloana intsony, efa nisaina ho fahamarinantsika ny fahamarinan'ilay tsy mety nanotana izay mandeha aza tsy resy, dia tsy misy afaka manameloka asika. Zany ny fiainana kristianina rehefa malala, fiainana ahafahana mijoro isanandro isanandro. Eto amin'ity zao tontolo zao ity, zao tontolo zao meloka, zao tontolo zao maloto, dia ahafahantsika mijoro eo amin'ity zao tontolo zao ity, mijoro ampatokina fa tsy misy afaka hanameloka atsika, satria tsy misy fanameloana ho an'izay ho amarinina ao amin'i Kristy Jesosy. Ka afaka mody any an-trano ianao androany hariva, mijoro lehilahy sy vehivavy, tanora sy ankizy, mijoro afaka mijoro ampifaliana sy ampatokina fa tsy meloka intsony, fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, ho an'izay voamarina ao amin'i Kristy Jesosy. Zany ny vokatra voalohany ateraky ny fanamarinana. Faharoa dia ity fanamarana ty indray mitazana Romanina toko fahaenina ka ny andiny fa 2:20 sy ny andiny fahatelo 20. Romanina toko fahaenina andiny fa 2:20 sy ny andiny fahatelo 20. Dia ozy ny fanamarana fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana amin'ny tampiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana ao amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Dia tsy dia metimety loatra ny teny kiasy, satria misy teny tokony avoaka ny mipoitra tsara eo. Ka raha zany nandika teny, dia tsy io teny nataony eo io nampiasako eo, fa ty teny ety nadikako io afrancy, milaza zavatra be io afrancy. Zany eo sisy raha tsika ataotsika dika teny mahisy fa ankehitriny rehefa nafana tamin'ny fanandevozan'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fanamasinana, ary farany dia fiainana mandrakizay. Ry ava malala ny fanamarinana marina dia tsy fanamarinana mampirisika anota, tsy fanamarinana mampirisika hipetraka amin'ny ota, tsy fanamarinana tsisy vidiny, tsy fanamarinana zavatra tsisy lanazy maivandanja, fa fahamarinana izay manapotipotika zioka, manapotipotika fanadevozana, manovatsika ho lasa olona vaovao. Dia potipoteha zany fanamarinana ao amin'i Kristy zany, ny herin'ny ota ao amintsika, potehiny ny herin'ny fisotoaka, potehiny ny herin'ny alatra, potehiny ny herin'ny fiasana melatsy, potehiny ny herin'ny dratsy rehetrarehetra iainasika, dia lasa olona afaka isika. Izany hoe tsy nafindra ao amin'ny kodinao fotsiny ihany zany ny fahamarinan'i Jesosy Kristy io, saina fahamarinanao, fa natao lasa fiainanao le izy, dia resy ota, dia lasa ianao lasa olo-baovao. Dia tia hanafy ianao zany fahamarinana zany Andriamanitra androany hariva, tia hanapotipotika ny fanadevozan'ny ota rehetrarehetra ao aminao, ary tia ho lasa olo-baovao ianao. Dia asalite tahaka ny apôstôly Paoly izay androany manao hoe tsy sampia tsara velatsy intsony ny velona, fa Jesosy Kristy mahisy sady marina ny velona atoany keo. Tsy za maloto fiainana tsony ny velona, fa Jesosy Kristy mahadio fiainana ny velona atoany keo, ary dia lasa iainako ny fahadiova-piainany. Ry ava malala tia hanapotipotika ny gadra, ny fahalemena, ny fahasaran-dratsy, ny fampatoran'ny ota rehetrarehetra, tia hanapotipotika an'izany Jesosy androany hariva amin'ny alalan'ny fanamarinana amin'ny finoana. Ka raha manaiky ianao ho tafina ny fahamarinana, ho isaina ho marina, ka manaiky koa ianao ho resena zany gadra izany, dia hai Kristy ny manapotipotika azy reny. Ka ny mpimamy lava dia tsy ho mpimamy lava intsony, mpivaritena dia tsy ho mpivaritena intsony. Zavatra mahafaly indrindra dia ny mahita an'ireo olona izay tena hita hoe tena niaina zavatra tsy mety, lasa mpanompon'Andriamanitra miaina fiainam-baovao ankehitriny. Zany miery ny filazantsara. Ary raha filazantsara tsy toy izany, aleo tsy toriana, satria filazantsara tsy hanova fon'olona. Raha fanamarinana tsy hanova,
fanamarinana amin'ny finoana tsy hiara-potipotika zionga ny ota aleo fitoriana fa Kristy ry afa malala tsy mampirisika ny ota fa mamela heloka sady manafaka ny ota. Zany ny afatry ny filasan-tsara ka izy ianao androany hariva nitonga eto amin'ity toerana ty ary na inona fiainanao tamin'ny lasa na inona gadra sy fatorana mamatotra anao manapalirina hanapotika azy reny Jesosy Kristy ary andefanao mody any an-trano afaka tamin'ny fanadevosana olona afaka manomboka hatreto. Dia tsy avoko ato asaiko ny ran'ilay mpihira taloha izay tsy ho hainy tanora mbola taty afara ozy izy manao hoe afaka ny gadrako. Taditonareo le izy ia afaka ny gadrako fanandevosy atalo afaka ho ankehitry ny ody ao aminao atompo tsy aizika taty afara tsy miseritsony soda tompoko. Zany ny herin'ny filazantsara afaka zany ny vokatra lehibe ateraky ny fanamarinana amin'ny finoana ka raha misy fanamarinana amin'ny finoana tsy mahatateraka an'izany tsy izy le anao fa le tena izy le avy amin'ny Jesosy manapotipotika ny gadra ny ota dia lasa olo-baovao ianao. Dia tsy vitan'izany hoany fa hovany hatramin'ny statuinao. Ianao hovany statuinao hovany tena lasa olona hafa misy. Romana tukufatimi andin fafito bifulu te usi se fanabarana Romana tukufatimi andin fafito bifulu iratsi ke mamaki amin'ny anaran'i Jesosy farany fahatsonin'olona anankiray atama ty notenenina amin'io no nanjakany fahafatesana no nataony anankiray maika izay nahazo ny abeny fahasoavana sy ny fanomezana fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana no nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Fitinina le izy fa lavalava le andininy zao no nataony ny fahatsoany Adamo lasa nanjaka tamintsika rehetrarehetra dia lasa diso daholo tsika rehetrarehetra dia lasa voaheloka daholo fahamarinan'i Kristy kosa ilay hoafindrany ao amin'ny kotinao raha manaky ianao dia manova ny statuinao ary ianao zay mpanota ianao zay andevony ota dia ambanany fa hanjaka ao amin'ilay fanjakany mandrakizay no zany dia tsy sitoia fotsiny ihany ao amin'ilay fanjakany mandrakizay tsy manana mizaka zom-pirenena fotsiny ihany ao amin'ny fanjakany mandrakizay fa mpanjaka prince sy princesse ao amin'ilay fanjakany mandrakizay. Zany fanovana statut ataony fanamarinana amin'ny finoana dia sainao fa ny andalo ho any hariva tsy andray fa ianao vany ianao lay andevony ota ianao lay tsisy dikany eto amin'ity tany maloto ity dia vany fanamarinana amin'ny finoana ao amin'ny Kristy Jesosy tsy hoe mizaka ny zom-pirenena ny fanontakana mandrakizay fotsiny ihany ny fiainana mandrakizay fa mpanjaka prince sy princesse ao amin'izany fanjakana izany. Dia la ny andro ireo mitady toerana ambony eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana zao fa letsika efa voaomana sy ny tany vaovao ihany sy ny fiainana mandrakizay ihany fa ny statut maha-prince sy princesse ihany koa efa voaomana ary atolotra maimaipoana teo sarina veny andaha azo any hariva ty andray. Zany ny afatry ny filazantsara voaomana ny atika zany fanambarana soratra masina dia lao iady zeza zay iady zeza antarany zany fa ny atika efa voaomana ny tany vaovao efa voaomana ny fiainana mandrakizay voaomana statut maha-mpanjaka prince sy princesse efa voaomana raisina fotsiny amin'ny finoana zany vaovao lehibe zany no barany soratra masina androany hariva zany no ateraky ny fanamarinana amin'ny finoana. Indray andro raha nandeha nanohy fianarana tao amin'ny firenena anankiray tao Afrika andrefana ny tenako Nigeria eo ambanako eo dia hanomboka ny andro voalohany amin'ny fianarana dia miditra ny mpampianatra anankiray mizaka ny zom-pirenena nigeriana
dia mety izy dia mitsangana daholo ny rehetrarehetra satria izay ny fomba niany rehefa miditra mpampianatra na université raha zay ianao dia mitsangana aloha ianao dia zay vao mipetraka dia mipetraka izy dia tazaniko dia gaga mijery azy aho fa misy inona amin'ity olona ty ny antony dia zao misy olatra cicatrice eto anaky telo eto amin'ny akavia akavanana ty anaky telo eto amin'ny akavanana anaky telo eto amin'ny akavia dia ozy izy aho hoe mianjera ve izany dia rehefa jereko hoe tsy mety tsy possible tsy azo antoka zany ny antony dia zao mifandrindra tsara le izy parallèle le izy anakenina dia tsy possible zany le izy dia mijery azy amin'ny andro voalohany dia gaga dia miverina izy andro faharoa dia jereko dia gaga fa tsy sahy manontany dia rehefa taty afara saky nanontanianany mpianatra namana hoe inona marina ty dia ozy izy hoe fomba ny fanompoam-pivavahana ny misy tazany fa misy raha mbola sasa kely ny ankizy dia raha traina toy izany mba fanomeza raha fahafahapo an'ilay Andriamanitra izay tsy misy akory tompon'izy ireo dia gaga fa rehefa tonga teny an-dalana dia zay rehefa misy karazana olatrolatra cicatrice hafa koa samy hafa izy rehetrarehetra dia gaga fa misy dia maharary zany ankizy kely dia tao an'izany mba ampifaliana ampitoniana Andriamanitra izay tsy misy akoriny ny sasany mamonomby anarivony ampitoniana razana zay vovotany akoriny fa tsy mihezika akory asa ny sasany mandany volan'angonina nalitra taona maro anaovana pelerina azy mba ahafahana mampitony an'ilay Andriamanitra izay vavahana misy aza ireo mamonjy andreo antsona hoe laka farimasina laka sacré satria ao amin'ny hindoisme dia misy an'ilay antsona hoe farimasina na laka sacré fito ihany enina any enty raika any amin'ny nosy Maorisy dia mandany volany olona amonjy azy ireny ary dia miaritra ny mafy misy manao an'ilay antsona hoe fandehanana amin'ny lalan'ny azo fijaliana sy ny sisa maro be toy izany dia miaritra ny olona mijaly ny olona dia mamijaly dia raha izany toe zavatra misy jereo ange ty fanontaniana mipetraka ty raha toy izany ary zava-misy dia ahoana no asa ahafahantsika manda famonjena atolotra maimaipoana amin'ny alalan'ny fahasoavana zato isan-jato raha atao maradratra toy izany zazakely raha mandany marobe toy izany ny olona raha mandany vola be toy izany mateseroa hosahinao ve androany ariva ny anda famonjena atolotra maimaipoana amin'ny alalan'ny fahasoavana hosahinao ve ny anda izany famonjena atolotra maimaipoana zany androany ariva tsy fitim-bola hosahinao ve sanatria ry afa malala ny any Jesosy Kristy atolotra ny maimaipoana ka dingana fahatelo ny androany ariva manaiky hifanakaly konty amin'ny Jesosy Kristy amenazy ny fahadisoana mila famaizana atao lany amin'ny kontiny dia ianao mandray ny fahamarinany tsy izy-petina atao any amin'ny kontinao zany dingana fahatelo amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia isainao marina ianao ary avela ny herin'i Kristy anapotipotika ny gadra sy ny fatorana rehetrarehetra ratsy mamatipatitra antsika dia lasa iainana ny fahamarinana zay niainan'i Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity zany dingana fahatelo amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra ka raha tapa-kevitra ianao androany tapa-kevitra tena tapa-kevitra fa anaova zany dingana zany dia eritrereto aloha ny kontinao hoe tena misy zavatra tokoa ve ao tena misy ota ve ao tena misy famaizana tokoa ve ao amin'ny kontiko ao dia teneny Jesosy Kristy hoe afindrinao any aminanao fa ny fahamarinanao kosa atao fa atao amin'ny kontiko dia isa olo marina dia potipoteo ny fatorana sy ny gadra sy ny fahalemena sy ny fahazana-dratsy rehetra mamaty patray
Dia ataovy lasy olon'afaka aho Jesosy io. Fa ainy Jesosy Kristy ny manafaka ahy. Ainy manafaka anao. Ainy mandefatsika mody any an-trano. Afranchi. Afaka mifanatevozany ota rehetrarehetra. Lasa olom-baovao ho aminy. Ka raha izany safidinao anao an'izany dingana zany androany hariva. Miangavy anao ahisangany amin'ny toerana izay misy anao. Te hivavaka isika. Hitalao amin'ny Jesosy isika. Ataony zany fifamondrana-konto zany androany hariva. Ataony fanapotipotehana ny gadra rehetrarehetra. Dia ho lasa olon'afaka isika. Ho lasa olona sy voafatotra isony. Fa olona afaka. Afaka ao amin'ny Kristy Jesosy. Vavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa tatananao teto amin'ity toerana ty. Ianao izany afatra sarobidy izany. Dia indreno zahay Jesosy Kristy io. Mitsangana eto anatrehanao. Mpanota. Mila faizina. Kanefa miangavy zahay amin'ity hariva ity. Afin'izao ao amin'ny kontinao. Ny fahavitanay. Ny famaizana tokony atao aminay. Satria efa niaretanao teny ambony azo fizaliana izany. Dia ataovy eo amin'ny kontina ikosany fahamarinanao. Dia isao marina izahay Jesosy eo. Isao marina no ny fahamarinanao. Ary potipoteo zao ny fatorana, ny fahalemena, ny fahazaran-dratsy, ny gadra rehetra mamatopatotra anay. Dia ataovy lasa olon'afaka izahay Jesosy eo. Iraha ody any an-trano afaka sy migadra isony. Avy anao eto Tompo. Ataovy sisy fanameloana afaka manjoana isony. Dia ataovy sy takatra eritreretina aza no ataovy Jesosy io. Sy trano marariraha misy eto amin'ity hariva ity. Potipoteo ny herin'ny olona zao fiainana zao. Ary tario zahay tsirairay tompo malala ody. Mahasapa. Fa tena niaona taminao tamin'ity takariva ity. Ary tatana ny tananao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no hanonanay sary vavaka zany. Amen. Amen.